manolotra ny arahaba tompoko. Raha tazantsika amin'ny sary azo avy amin'ny zanabolana izao dia misy an'ity fikorontanana ity ao avaratra atsinana ny faritra masina misy antsika izay vinavinaina mikisaka miakandrefana hatrany. Tsy misy ahina ny mahakasika azy io fa kosa ny rahona miaraka aminy no tombanana amin'ny rotsakorana aty amin'ny faritra avaratry Madagasikara manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Etsy ankilan'izay miha mahazo vahana ny tsikony varatra azy fa miha malefaka miandalana manomboka amin'ny alakamisy makany amin'ny farany herinandro. Raha mahakasika ny maripana indray dia hisy fiakaran'ny miandalana ny maripana amin'ny faritra maro manerana Madagasikara manomboka amin'ny alarobia ho avy izao. Mety ananika hatrany amin'ny 7-20 degré mihitsy aza ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany any amin'ny farany herinandro. Raha mahakasika ny any an-dranomasina indray dia mila mitandrina fatratra ny mpiandrika indrindra moa ireo izay mampiasa lakana madinika satria andrivotra ny andro amin'ny ankapobeny aty amin'ny faritra avaratra atsinanana sy ny morontsiraka atsimon'ny Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipriany ary ny vinantoetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Azo orana tandrifon-drahona ny manodidina ny nosy be sy analalava, anorana malefaka ny morontsiraka atsinanana iray manontolo miainga avy aty Talaka hatrany Taolanaro. Ny ilana atsinanan'ny afovoantany alaotra mangoro, sava ary ny ilana atsinanan'ny faritra Sofia dia andrahona na andrahona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra indrindra moa ny ilany andrefan'ny nosy dia homaina ny andro amin'ny ankapobeny. Raha ny tolakandro kosa indray mitoy ihany ny orana somary miatoato fa morontsiraka atsinanana iray manontolo. Ny ilana atsinanan'ny afovoantany sy aloatra mangoro kosa dia mandrahona na mandrahona mitsitokotoko mety arahana herikerika manify ihany eny antsefatsefany eny. Ny faritra sisa rehetra homaina ny andro amin'ny ankapobeny fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro kosa mitombanana hiverina andrahona ny ilany andrefan'ny afovoantany. Raha mahakasika ny maripana indray dia mananika hatrany amin'ny 13 degré ny maripana ambony indrindra any Maheva tanàna sy Mahajanga. Eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 degré kosa ny maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Maripana ambany indrindra moa dia manodidina eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 degré. Andao jerena indray raha ny vinantoetry ny andro ho amin'ny alarobia. Saika miha-maina ny faritra maro eto Madagasikara fa na izany na tsy izany mbola mitoetra hatrany ny orana malefaka aty Antsiranana voalohany sy faharoa, Sava ary Analanjorofo. Ny any Sofia, aloatra mangoro ary ny faritra atsinanana moa dia andrahona na andrahona mitsitokotoko. Raha mahakasika ny maripana amin'ny alarobia tsy dia misy fiovana firy fa 13 degré hatrany. Any Aboeny sy Betsiboka misy fiakarany 13 ka hatramin'ny 14 degré kosa maripana ambony indrindra ho antsika eto amin'ny afovoantany. Andao faranana ny vinantoetry ny andro amin'ny alakamisy ary izay dia saika mbola mitoetra hatrany aloha ny orana malefaka efa mahazatra aty amin'ny faritra Analanjorofo, Sava ary ny tendrony avaratra. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny any amin'ny faritra Sofia, laotra mangoro ary ny faritra atsinanana. Homaina be kosa ny faritra sisa rehetra. Ny vinan'ny maripana amin'ny alakamisy dia mananika hatrany amin'ny 5-20 na 9-20 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany, 7 ka hatramin'ny 12 degré kosa ny maripana ambany indrindra. Morontsiraka atsinanana dia eo anelanelan'ny 17 ka hatramin'ny 19 degré, raha toa ka 15 ka hatramin'ny 13 degré kosa ny maripana any amin'ny ilany andrefan'ny Madagasikara. Dia izay indray raha ny vinantoetry ny andro ato anatin'ny 3 andro ho avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.